kilasy tomboko vavy am-pifaliana no androsoana ao tokantrano indray amin'ity alina ity fotoana ifanomezantsika ary eto amin'ny MBS sika no mifampitona ao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao mazava loatra ny be dia be koa ianareo no miaino amin'ny alalan'ny onjam-peo MBS 107.4 FM dia anterina izany fiarabana izany ary indrindra fiarabana manokana ihany koa tolotra ho anareo rehetra manerana Madagasikara sy izao tontolo izao manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny pejy MBS eto amin'ny tambajotra. Miaraka manolotra amin'ny fandaharana toy ny mahazatra ny mpanolotsain'ny tanàna namana Clémence Rarinirina. Miaraba ny Clémence koa tonga soto anaty fandaharana indray. Miarabanao namana Lilira Faralahy, miarabantsika rehetra ihany koa tsoraka izany manaraka sy tapaka ny fandaharana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS manodidina ny ora iray eo toy ny mahazatra no iarahantsika amin'ity alina ity. Nahoana ny endriky ny fandaharantsika androany namana Lilira Faralahy? Endriky ny fandaharana toy ny mahazatra indray vahiny sika Clémence Rarinirina ka ny vahiny androany dia tsy iza fa i pasteur Tsara Hame Edouard izay irahantsika rehetra malala fa izy moa ny filoha-hevitry ny RMDM iresadresaka sy tavatava amintsika izy mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ity alina ity. Manomboka miazakazaka tokoa ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ka resaka fifidianana no tena voaresaka sy ivon'ny ady hevitra maro isan-karazany. Ny resaka fifidianana indrindra ary no isatarantsika ny resaka rehefa avy eo miaraka amin'ny vahiny ka isan'ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao ny hoe ho ampandalovina eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny lalam-pifidianana. Firaisamoan'ny pirenena maro nefa no miandrandra ny fantsiana ny lalam-pifidianana io ka dia niona tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Senimo ary nanatitra ireo volavolam-pantsiana teny anivon'ny antenimieram-pirenena omaly arahantsika ny fanadihadiana mikasika izany izay nandeha tato amin'ny fampalalam-baovaon'ny MBS arahantsika izay dia aorian'izay ampandrotsika avy hatramin'ny vahiny. Mitaky ny anivana ny lalam-pifidianana ny fiarahamonim-pirenena. Nanao be midina tena anivon'ny antenimieram-pirenena izy ireo androany, nanolotra fehinkevitra izay heverin'izy ireo afa hanatsara ny rindram-pifidianana. Ary tokony halalaka zany ny fanahivan-kevitra ara-politika momba an'izay tetikasa sy programme izay amin'ny ahafahany ireo mpitarika ara-politika manentana ny malagasy mba samy handray anjara ankalalahana sy amina safidy voahevitra tsara mandritra ny fifidianana. Dia tokony atao malalaka zany mazava ho azy ny fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy. Ny faharoa manarakaraka izay ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy indrindra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia eritreretinay hoe tokony atao lava kokoa zany fa tsy ilay 30 andro izay voafaritry ny lalàna amin'izao fotoana izao fa omena 90 andro ireo mpilatsaka mba ahafahany maneho ny hevitra ary ahafahany mitsidika an'ireo toerana maro isan-karazany manazava amin'ireo vahoaka malagasy ny programanasany sy ny fomba hitantanany an'ny firenena raha tany tika izy no voafidy ao anatin'izay filoham-pirenena izay. Ny fahatelo dia ny fanatsarana ny resaka vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra mandritra ny fifidianana afaka niresanay teo tokony atao izay ampangarahara io ary izay ahafahana mitsirika n'izay fangaraharahan'ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ataon'ireo antoko politika sy ireo mpilatsaka hofidiana izay ary izay dia tokony homena fahefana feno zany ilay komisiona izay efa napetrakitsika na voamiera efa napetrakitsika hikarakara sy anara-maso an'izay fampiasam-bola mandritra ny fifidianana izay fa tsy ohatran'ilay fisiny amin'izao fotoana izao zany tsy tena afaka mandray fanapa-kevitra na mandray sazy izy rehefa misy tsy manaraka ilay voasoratra ao anatin'ny lalàna ohatrany hoe reny fanokafana kaonty reny fametrahana ny mpitam-bola reny zany isan'ny fanapa-kevitra tsara nefa indrisy zany rehefa misy tsy fanarahan-dalàna miatra amin'ilay izy dia tsy misy tena sazy mifanaraka amin'izay tsy fandarahana-dalàna izay tsy afaka mampiatra fanasaziana ilay komisiona napetratsika. Anisan'ny resy lahatra ny amin'ny tokony tsy ampiasana ireo famatsim-bola avy any ivelany ho an'ireo kandida ihany koa ireto firaisamonim-pirenena ireto. Dia mazava ho azy isan'ny sosikevitra ny fanatsarana ny lalàna ny fandavana ny fampiasam-bola ny avy any ivelany na ilay hoe financement étranger zany mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra. Reo singa anankiroa ireo moa zany dia mba entina anakahana n'ilay hoe fifanarahana mivantana amin'izay mety tontolo ara-ekônomika ka hamatotra ny firenentsika sy ilay mpitondra voafidy rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana izy. Voarain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany isosikevitry ny fiarahamonim-pirenena io ka andrasana izay mety andinihan'ny parlementazy. Raha tsy aivina dia nisy ny vavam-boaka Laurent-Tsiraka ihany koa dia manana tolo-dalàna hanatsarana izay zotram-pifidianana izay ka teboka 10 no narosiny mba hiantohana fifidianana madio.
Hatreto zany dia samy ombom-peo ny amin'ny tokony anatsarana ny lalam-pifidianana na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena. Mirabanao Andriamato tsara ame Edouard filoha lefitry ny RMDM mivahiny indray ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa amin'ny ity alarobia ity. Mirabanareo miravavy ary miarahaba antsika rehetra any an-tokatrano sy manerana ny izao tontolo izao mijery sy miaino an'ity aino manjeritsika ity arabaina ianareo tsirairay avy. Inny narahantsika teo iny no isan'ny nanamarika ny vaovao omaly Andriamato filoha lefitry ny RMDM nanolotra tolokevitra entina hanatsarana ny lalam-pifidianana ny firaisamonim-pirenena araka ny nanarahantsika azy teo ahoana ny fahitanao an'io dingana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena. Voalohany indrindra aloha dia fisaorana an'ireo firaisamonim-pirenena izay nandray ny andraikiny amin'izany fanatanterana ny fifidianana zany fa hitadiavana fanitsiana an'ireo hita fa lesoka amin'ny fikarakarana nylay lisom-pifidianana na ny lalam-pifidianana zay rehetra hita fa tsy mety zany tokony ilana fanitsika ka misaotra andry zareo nanao an'izany mba hitadiavantsika hijerentsika hoe inona no tokony ho ahitsy manoloana an'ity fifidianana zay dradradradraitsika sy eretreretitsika ty tokony atao ity. Ny angaviana mba ho resy lahatra na ny solombavam-bahoaka na ny gouvernemanta mba hirosoana amin'izany fanitsiana zany satria tsy an'olo ray ny fifidianana fa antsika rehetra any vahoaka malagasy, any mpanao politiky, any firaisamonim-pirenena, antsika rehetra de samy manana didy sy andraikitra isika rehetra hanao zay atsara ny fifidianana amin'ity ndray mitoraka ity mba ho voninahitry ny firenetsika zany fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra zany. Zay zany tena isaorako andry zareo mandray andraikitra tahaka an'izay satria be loatra le fanakianana nataony olona koa nireo firaisamonim-pirenena hoe to mijery fotsiny miteny fotsiny fa tsy mandray andraikitra de io ary zareo mandray andraikitra de isaorana andry zareo amin'ny fanarisana andraikitra zay ataony zareo mikasika n'lay fifidianana zay ho ataontsika amin'ity taona ity. Ny fitondram-panjakana moa tany am-boalohany nilaza hoe tsy hikitika mihitsy ity lalam-pifidianana ity fa saingy niova hevitra zany izy ireo amin'izao fotoana. Mety iaino ny tolokevitry ny firaisamonim-pirenena sy ny fanoherana ve izay tena tsy nitsahatra nitaky ny antsinan'io lalam-pifidianana io ny fitondrana raha ny fahitanao azy sa kosa hoe mieritreritra hamorona lalam-pifidianana nomezana vanany antoky eo amin'ny fitondrana sy an'liana andreo mpifaninana. Ny fanitsiana moa tsy hoe ny fitondram-panjakana irery ny tokony anitsy de afaka mitondra ny mety volavolany fanitsiana zay hoentiny izy amin'ny fomba fahitany azy satria misy mpanao politika koa ao anatin'ny fitondrana zay tsy azo ahiliky raha zareo amin'ny mampanao politika azy zay manana mety hanana kandida amin'ny fifidianana de tsy azo ahiliky izy afaka mitondra izy ny volavola mpanitsiana zay tiany hoentina ohatran'izany koa ny firaisamonim-pirenena zay mieritreritra amin'ny fanaraha maso ny fifidianana mahita hoe reto aby ny zavatra hita ny lesoka tamin'ny fifidianana nisy sy nitranga nandritra an'izay fotoana zay ohatran'izany koa ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana de mahita ny vesatry n'lay fikarakarana fifidianana sy ny fiatriana n'lay fifidianana ka hitondra zay fanitsiana amin'ilay volavolan-dalàna zay mikasika ny fifidianana zay ka raha ohatra ka ny mpitondra fanjakana no mieritreritra hoe ahita zay fanitsiana hafa hoentina manilika n'lay mpifaninana mety tsy ahasoatsika zany tsy amadio sady tsy ahatsara le fifidianana tanjotsika titsika ohatratrarina zany zay fa ny ilaitsika de hoe ahoana moa nisy ny fifidianana ekeny rehetra zay zany tanjona zany hoe ekeny rehetra ka mba misitona sain'ny mpitondra fanjakana hoe fifidianana ekeny rehetra reny tanjotsika fa aza manao zavatra tsy ekeny rehetra satria atsika rehetra lay fifidianana ka mba atao zavatra ekeny rehetra reny no atao fa aza manao zavatra unilateraly. Ny firaisamonim-pirenena moa teo Andriamato tsara ame Edouard nitondra ny tolokevim-pantsiana izay andraindrain'izy ireo fa hoe ho raisiny ny solombavam-bahoaka sy ho ankatoavin'izy ireo ho an'ny RMDM kosa indray ary raha miresaka tsika hoe fanitsina lalam-pifidianana inona avy ireo FDB heverinareo fa tokony ho kitihana na tokony ho ampidirina ao anatin'izany mety mitovy fomba fijery ihany ve ianareo sy ireny firaisamonim-pirenena izay nandalo teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly ireny. Ie misy itovizany ihany fa maha firaisamonim-pirenena azy zay manko mety tsy hitovy amin'ny fijerin'ny fanaovana politiky raika amby zato ny
teboka na ny andininy ao anatin'ilay lalam-pifidianana fa ao anatin'ny raika amby zato be debe ao anatiny io mba tsy hitenenako hoe ny antsasaky nio no eritreretinay tadiavana fanitsina efa nanana volavolan-dalàna koa zahay nalefa tany amin'ny solombavam-bahoaka mba ho ahitsy satria be loatra ny zavatra hita tsy fetezana zany le mahatsara nanao fifidianany ahitana ny tsy mety efa raha tsy nanao fifidianana antsika tsy hitany tsy mety fa nanao fifidianana antsika de hitany ny tsy mety ka izay hoe toko tapaka vilany mitongilana zay tsy mety ndao arenina fa tsy hoe io fa nanaovantsika fifidianana io ka io no tsy maintsy ataotsika zay tsy mety arenina na nanovantsika ary io de hita fa tsy mety de arenina zay tsy mety zay mba tsika mila zavatra mihatsara fa tsy hitazona zavatra ratsy lafi ny fanitsina le resaka lalam-pifidianana zay ndresantsika teo zay pasteur Tsarame Edouard fa akoatran'izay isan'ny takininy eo anivon'ny RMDM ihany koa izay mahafoloa lefitranao moa ny fanatanterahana an'ilay fikaonandom-pirenena mialohan'ny fifidianana efa mbola namaro zay no nitaky an'io ianareo teo anivon'ny fanoerana teo anivon'ny RMDM fa ny zava-misy loatra de manamafy sofina hatrany eo anivon'ny fitondrana de inona ny mety hitranga zany raha toa hoe tsy miova amin'izay heviny zay mihitsy ny mpitondra ao anatin'ny volana vitsy zay efa volana vitsy isa tsirosotsika ao anatin'ny fifidianana nambaranay hatrany fa ny tanjotsika de hanana fifidianana ekeny rehetra ny dikana hoe rehetra de mpizaika na reo mpandray anjara ao anatin'ilay fifidianana zay ny ilany an'le concertation hoe ndao le resahatsika lay momba nyty fifidianana ity inona daholo zavatra eritreretitsika mba hampisy fitonina mialoha mandritra ary aorian'ilay fifidianana zay zany le tena tanjony RMDM na ny mpanohatra zany zay satria tsy mahazaka korotana itsony ny firenetsika ary tsy misy mahazo tombotsoa amin'ny korotana na iza efa niaina korotana foana tsika efa niaina zavatra maro tsika teto amin'ny firenena ity de tokony hay mankalesona ny am'zany zavatra nitranga rehetrarehetra zany ka izay no mahatonga nay ny teny fa hoe ilaina ny tsy tamin'izay ihany fa hatram'izao zay mbola miteny hoe fifidianana ekeny rehetra sy andraisan'ny rehetra anjara no ilaina sady ekeny rehetra le izy no andraisan'ny rehetra anjara dikan'izay mba fifidianana tsisy fanilihana tsy hoe ianona no tokony anovana lalàna hanilihana azy mba tsy andraisana anjara na ahoana moa raha fa tsy mandray anjara ny olona anankiray de ahoana anekeny an'le izy ka tsika mila fifidianana ekeny rehetra sady andraisan'ny rehetra anjara koa ka izay le tenenanay hoe ahoana moa na hatonga an'izay raha tsy mifampiresaka ary tsika izay fifampiresahana zay zavatra lehibe hoy zahay tsy ny aino ny mpitondra nandritran'izay amantaonany fa tsy hoe amam-bolana ny teninana an'izany hoe andao ifampiresaka tsika momba an'io lalam-pifidianana io momba nyity fifidianana ity amin'ny fifidianana amin'ny ankapobe andao ho resahatsika tsy fahotana mahafaty ny miresaka an'io fa andao tsika hiresaka tonga amin'ny fotoana sarotra tsika satria indray ny vanim-potoana koa tsika ka miatery le zavatra atao efa rany zany miodikodina le mpitondra anaiky sarotra za tena miteny anareo fa rehefa ny teny sy nitaky ny fifampiresana momba n'io fifidianana io ny mpanohatra de namaly ny communauté internationale hitatsika rehefa nambarana nataony rey namaly ny ray aman-dreny mpiangonana hitatsika ny fanambarana nataony namaly ny mpanao politika ny firaisamon'ny pirenena namaly anay daholo ny mpitondra fanjakana irery eto amin'ity firenena ity no ny ziriziry ka namadika n'le resaka hoe fitadiava-tseza zany zany concertation zany ny ao ambadiky ny concertation zany teteza mita zay zay ny phrase ny ao ambadiky ny concertation teteza mita ny teny zay hoe okare tsy nisy ny concertation zao fa teraka ihany le fivoizana an'lay teteza mita nefa le atahorana an'le concertation le teteza mita zay le natahorana an'le concertation tsy nidirana am'le concertation teteza mita nefa le concertation ny eritreretina mba hanamora ny hiatrehatsika an'ilay fifidianana tsika tsy maintsy miatrika fifidianana aza miodina amin'ny lalakavia amin'ny ankavanana fa tsy maintsy miatrika fifidianana tsika fifidianana madio
mangarahara ekeny rehetra. Miresaka fifidianana izay tokoa moa tsika andrimato eto ara-tsaramy efa ny zavatra hita raha rehetra manaiky am'izao fotoana izao de hoe maro ireo mitaraina mikasika ny fanavozana nisy mpifidianana, betsaka koa no miay ihany amin'ny hoe fiandanian'ny seni amin'ny antoko zay eo misy eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao ny resaka tetezamity ianao fa ireny fanamariana ireny no entin'ny sasany hitakina ny tokony ametrahana an'le resaka tetezamity andresanao teo. Ho anareo anivon'ny RMDM nefa dia hoe tsy ao anaty kajy na hoe tsy azo everina mihitsy zany isiny tetezamita izany araka ny namafisinao teo moa zany inona ny antony ary ahoana ihany koa mety fahitanareo an'ireny fivoizan'ny ampahan'olona n'izay resaka tetezamita izay. Teneniko teo raha ny taky isika nisy ny concertation de ny valy teny avy amin'ny mpitondra fanjakana de hoe tetezamita ny ao ambadik'izay. Zao ndray tsika nanapa-kevitra ny RMDM fa hoe daotsika hirosa amin'ny fifidianana. De fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Zay zany irosotsika zany zao. Ny zavatra misy anefa ny seni mametraka manao asa na manao zavatra mampisy ahiahy. Ohatra ny datim-pifidianana fantatry ny seni fa tapitra ny fempotoanany filohan'ny repoblika, tapitra koa ny fempotoany iasan'ny ben'ny tanàna. Fa manino seni tsy mamoaka ny daty hoa fa tsy ny vola, daty hanaovana fifidianana ben'ny tanàna. Nefa zavatra samy mandà anankiray tapitra reo amin'ity taona ity. De tokony navoakany koa zany le izay zavatra zay zany mahatonga le olo miahiahy hoe de hita amin'ny fitantanana inona zany tsika ao anatin'izay. Satria rehefa tapitra ny mandany maire reo de atao inona zany zareo. Prolongena ve zany ny mandany? Azo atao ve zany? Amin'ny alalan'ino ary tsika ametraka PDS ve tsika? De matotsika mametraka PDS inona ny antony? Commune rehetra manerana ny Madagasikara de ataonao PDS daholo. Elatsiny. Eritreritra zany. Or seni mba tsy hananan'olona ahiahy fa tena hanao fifidianana marina ianareo. Fifidianana marina, fifidianana madio ianareo dia omeonareo koa ny datin'ny i commune sy ny mpanolotsaina. Ny faharoa amin'ity taona ity de nanaovana refonte lista électorale karakara ny seni zany zay. Fa tena mampagaga rangahy fa tsy mangarahara ny seni ary iarahantsika mahita sy iarahantsika mahafantatra ny vokatry ny asa nataon'ny seni. Voalohany aloha izy nampanantena sy ny teny fa hoe omena tablety isaky ny fokotany. Nisy ve zay? Mpanavitatra ny seni hoe nisy ve zay? Raha nisy aiza daholo. Faharoa tokony hisy ireo olona recruter ny seni manerana ny Madagasikara. 5,000 no olona nyresahan'ny seni fokotanitsika firy alina. Nefa 5,000 ny olona nanana seni. Ina nahatonga an'izay? Refonte ve natao tamin'izay? Tena nanao refonte marina ve tsika? Zavatra ohatran'izany zany manahirana amin'ilay fikarakarana an'le fifidianana ataon'ny seni. Tsika tsy maintsy mijery fa tsy maintsy mitady vahaolana ihany koa. Tsy hoe manao an'izany seni de avelatsika fotsiny na ekena fotsiny na arahana fotsiny, fa tsy maintsy jerena zavatra ataon'ny seni de ahitsy izy. So de hoe mieritreritra ny seni mba hanomezana rarina ny mpitondra araka tenenareo teo. Non. Mitady vahaolana tsika. Samy manana io. Na izahay koa mba mieritreritra an'ity fireneny ity ary olona mieritreritra tompon'andraikitra zahay. Raha tsy manana lista anareo de omenay lista raha la lista ny problematsika. Zahay koa manana lista azo omena anareo. Fa tsy ny fitondram-panjakana ihany mieritreritra hoe mamorona lista ny avy amin'ny karatany, mamorona lista avy amin'ny recrutement zao, mamorona lista avy amin'izao, amorona lista. De reny ve no omena seni de reny anaovantsika fifidianana. Aza manao an'izany fa tsika mifampijery, fampiambeto tsika ary tena miteny anareo seni zahay. Tena miteny anareo seni zahay fa tsy amelana an'ity fireneny ity atao gaboraraka na ny fandikan-dalàna lava ty tsy misy olo anekan'izany eto. Ahoana ny fahitana an'le fivoizan'ny ampahan'olona le resaka tetezamita?
tetezamita atao ino, iza nitondra azy, iza nimetraka azy. Tetezamita zany hoe voalohany fialana am'lay lalam-panorenany, de fa manana eritreritra ve tsika zany fa andao ialantsika le lalam-panorenana, rehefa hiala am'le lalam-panorenana de zay no mambolena an'lay tetezamita mba hiverenatsika anomanantsika zavatra anankiray. Fa hatretotsika mbola tsy karangatiany tetezamita mitady fomba rehetra hiverenana ao anatin'ny lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana re tsika de mieritreritra hoe ndao ndray hiala amin'ny lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana tsika zao ny fianianana nataon'ny filohan'ny repoblika dia hanaja toy ny anak'Andriamaso an'ity lalam-panorenana ity. Raha misy fandikan-dalàna hita tsapa voapirofo mba miantso anareo solom-bavambahoaka Sénat manana didy sy andraikitra ny am'zany fa tsy tsikiray tsy kombakomba ianareo dia asehoy fa misy an'ireo rafitra reo eto amitsika. So de ny fahanginan'ireo rafitra napetraky ny lalàna ireo no mahatonga ny olona hieritreritra ny hoe ndao anao tetezamita. Ka mba tsy isiany zany tetezamita zany tokony hiasa ny rafitra misy, ny ACJ, ny PAC, ny inona ny Bianco, to misamifiny, to mijery fotsiny amy zavatra hita se skandaly be de be iainan'le firenentsika eo. Manao inona ny ataonareo? Raisonareo ny andraikitra mba tsy eritreretan'olona hoe misy crise eto. Mba araiso ny andraikitrareo. Ny rafitra rehetra napetraka araky ny lalàna tokony hiasa araky ny lalàna. Ampiasao ny lalàna, ampiaro ny lalàna. Fa manahirana ane re olona fa rehefa ny mpalohatra no ahitana zavatra tsy mety na ahitana zavatra zao, ohatra vavolombelona mitoko amy tenda nahazo any faniry tany any ivelany, mailaky tsika ametraka fitoriana de ohatrany hoe misy lalàna zany. Fa rehefa mpitondra firy ny vola voahodikodina, ny volamena ao anatin'ny coffre-ny fitondram-panjakana ao anatin'ny ministera azy, vadika vy tsisy olo voaroiroy de jerena fotsiny ohatran'izany. Za miteny iarahantsika manana ny ty fireneny ity ka mba ataovy am'izay tokony ampadio azy ny fitantanana zay ataonareo. Tsy haiko moa na efa tonga na mbola tsy tonga le volamena no diovina tany ivelany. Ay volamena tiako hoe maloto. Any izy zany maloto any de nampandrona tany, tsy haiko fa madio ve izy sa tsy mbola madio. De avereno rehefa madio de mba ilazaonareo tahaka ny voany le zahay hoe efa tonga le izy mbo tsy hainainay amin'ny fomba manetriketriky. Ya, etsy an-daniny miresaka tetezamita, etsy ankilany firosoana fifidianana, rafitra mampiaya maromaro, ny fahamarina toerany sy ny maha tsy mitanila azy. Misy an'ity faneho-kevitra anankiray zay nataon'Andriamatoa Kaleta ty arahantsika vetivety sady hirosoantsika amin'ny fanontaniana manaraka rehefa avy eo. Tsika mahita anazy. Tsika mahita anazy. Ferazela tsy maintsy lany. Inona ny mahatonga an'izay? Atamagntany no di mamaly anao izy anao hoe miconfirme fa ho lany razela, za de miconfirme fa razela tsy maintsy lany. De hoe tsy maintsy manko ohatra Tsy maintsy mihitsy. Tsy maintsy lany. Tsy maintsy. C'est clair. Inona ny antony? Zay izy. Anotan'io namany reo mpanohitra any. Fa izy lany io lany. Zay mpanao gazety fa tsy mpanohitra ka. Eka, mitovy aby avao. Reny fa neho-kevitra pasteur marina hoe mbola tsy tena mampiseho fahavononana iroso tanteraka amin'ny fifidianana ny fitondrana fa reny fa neho-kevitra Andriamatoa Kaleta teo reny zany de milaza manitrikitrika mihitsy tsy azo hitovirana ny alan'iny Andro Rajoelina fidinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ho anareo anivon'ny fanoherana kosa, manahoana ny tombana raha atao hoe fifidianana filoham-pirenena ny resantsika? Voalohany indrindra aloha ho zarako roa ny fanehoko hevitra. Zay ny hevitra avy amin'ny vahoaka malagasy de ray ny hevitro manokana. Atomboko amin'ny hevitra amin'ny vahoaka malagasy zany. Tsy président Ray Aman-dreny Kaleta n'olo no hifidy izy rery fa ny vahoaka malagasy no hifidy. Zay aloha mazava zay. Ny tombana
misy ny firenetsika ankehitriny dia farany giste amin'ny fahantrana. Mety kaleta no afaka amiteny izy hoe tsy maintsy zao satria izy voky. Ahoana moa ny ahitany an'le fahorian'ny olona sy ny fijalian'ny olona izy ary voky ko. Fa raha ohatra ka ny vahoaka malagasy zay hifidy, tsy hitovy hevitra amin'ny kaleta mihitsy satria marary azy loatra no entiny ty fitondram-panjakana ty, nampahory azy, nampijaly azy, nahitany fahangirifirina teo amin'ny fiaina. De tsy hitovy hevitra amin'ny kaleta ny vahoaka malagasy. Ny ankamaroany vahoaka malagasy tsy hitovy hevitra amin'ny kaleta mihitsy. Faharoa, le phrase hoe lany. Tsy maintsy lany. Tsy maintsy lany. Any aminay any Antsimo, zany lany zany tsy misy. Izy olo avy any Antsimo ny kaleta amin'ny teny io avy any Antsimo izy. Zany lany zany any aminay any tsy misy. Zany hoe tsy maintsy lany zany. Dikan'izay am'ty fifidianany ty zany tsy maintsy lany dia ny hoe tsy misy rajoely. Tsy misy rajoely am'ty fifidianany ty, misaotra zokobe kaleta ny teny an'izay. Tsy zany teny an'izany fa zokobe kaleta. Olo avy any Antsimo izy no miteny an'izany Tsy teny hoe tsy ampiheverana zany teny an'izany fa teny voalanjalanja mihitsy zany tenenana zany. Raha ohatra ka izy tsy mahay ny dikan'ny teny avy any Antsimo zany, tsy marina aloha zay. Satria izy avy any Antsimo. Dikan'ny teny hoe lany. Zaho koa ne nahito koa ne nareo mahafantatra an'izany teny zany hoe dikan'izany lany zany ane ka raha misy zavatra anankiray hoe ny sakafo zany ny sakafo zany tsika ohatra. Rehefa tapitra le sakafo de lany le sakafo. Ina fiteny azy? Lany sakafo. Lany. Lany zany rajoely. Ary tsy maintsy lany rajoely satria misy hinana. Any Ya, asa aloha na misy ifandraisany amin'ireny fahatokisantena de atao hoe zay le ijerentsika le fanehoan-kevitra zay nataon'ny kaleta teo ireny fa de nisesy mihitsy tato ato pastera ny fampisalorana loko volomboasary eo aloha n'izay fokontany fa am'izao fotoana zao zany de misesy koa le resaka mpanabe zay ampisalorana n'izay loko volomboasary izay ho an'ireo zay izarana reny fifanarahana arak'asa samy hafa ireny. Manao ahoana indray ny fandraisanareo RMDM an'ireny tranga ireny? Amin'ny lafiny roa koa no ijereko azy, lafiny fitantanana sy lafiny politika. Satria tsika hiatrika fifidianana. Ny lafina fitantanana de tsika araky ny lalàna tokony hisy ny atao hoe neutralité de l'administration. Zay zany ny fitantanana no resahako de manambara sy manaprofo zany fa tsy misy fitantanana neutre zany eto. Satria hatramin'ny fokontany sy ny mpampianatra zany lokona orange, ampitafiana orange na terena hana orange. Dika zay tsy misy fitantanana fa mitanila zany ny fitantanana hito amintsika. Faharoa fahatelon'izay de resaka politika. Atsika hiatrika fifidiana de mieritreritra va ny mpitondra fa arakaraky ny ampitafiany orange an'iregny de orange koa ve ny fony. Akanjo ny rangahy ny orange satria te azo raha fa ny fony tsy orange. Ny fony misy safidy agnatiny ao. De ho hitanareo safidin'ireny olo, nomenareo bisikileta, nomenareo moto, nomenareo t-shirt, nomenareo 4x4, nomenareo de ho hitanareo fa hoe haboany ao agnatin'ny fony ao fa tsy orange zany fon'olombelo. Na olokonareo koa ny ity velany, ny volo, ny fony tsy orange fa Andriamanitra irery malala ny ao anatin'ny fony. Ho avokany io amin'ny fifidianany ity de ao kare so de eritreritra nareo ka ho tapaka lalandra raha ohatra ka latsaka anon'ny filoham-pirenena teo aloha mba ho 8% teo aloha fa raha ity latsaka mahazo 2% azafady antsika mahita azy. Izy ihany fa fifidianana moa zany normaly an'izay hoe inona le lokon'ny fosiny ao anaty araka le safidy fa tsaroako eto miresaka eo anao de maheno an'le fanehoan-kevitra mafy de tsaroako tsara ny tabatabanao Andriamatoa Tsaramedoary teny Behoririka. Efa elaela kely ny tantara iny rehefa tsy navelan'ny mpitandro ny filaminanao anao etsika tao amin'ny Macro Behoririka niaraka tamin'ireo mpiara-dalana tamin'ny RMDM tsaron'ny pasteur iny fotoana iny de
tamin'iny raha nataditsika dia tonga hatrany amin'ny fisamborana ny sekretera jeneraly sy ny mpandrina nasionaly ny atokotiko Madagasikara moa zany ny zava-misy tamin'ireny fotoana ireny hatramin'izao anefa dia mbola mitohy hatrany zany fanampenam-bava zany. Tampenam-bava ny mpanohatra amin'ny alalan'ny fandrarana an'ireo hetsika samihafa indrindra moa zany raha vao hoe hetsika kalamanjana dia efa io norarana io te hanontany pasteur hoe fatahorana amin'ny mpanohatra ve sa inona no mahatonga an'ilay mpitondra hanao ohatra ny toy izany foana ianao amin'ny maha-filoha-lefitry ny RMDM no tiako hametrahana ny fanontaniana. Sady filoha-lefitry ny RMDM no niarany le zavatra nitranga. Hitantsika le sary teo ary tena ireny soa ihany fa mba misy tahiry tsara ohatran'ireny mba ho arsivy ny tantaran'ny firenentsika ity. Hoe raha tsika hieritreritra zany hoe demokrasia zany dia mba lanjalanjaitsika ny zavatra tokony ataontsika eto amin'ny firenena. Marina fa mbola tsy tonga amin'ny fetrany tena demokrasia marina Madagasikara fa eo andala ny fianarantsika kanefa raha zavatra iainantsika izao dia te hiverina amin'ny atao hoe jadona tanteraka tsika fa tsy te hiroso mankany amin'le atao hoe demokrasia. Ny tenenako an'izany dia zao: Magro dia tanàna mifefy, tsy banky centraly ny ao anatiny, tsy misy mpivarotra ny ao anatiny, tsy han'ny fanjakana io. Dia tsotro zao fotsiny ny fanjakana dia hoe tsy azonareo idirany. Dia hoy izahay hoe tsy mety zany fa avelao izahay halalaka. Avelao izahay halalaka. Reny moa ny hitantsika ny valiny ny zavatra nataon'ny mpitondra fanjakana, nisy ny fisamborana, nisy ny sintomahery zay natao anay tamin'ireny fotoana tena sintomahery ay tsy tena hoe jiolahy enana manafika ihany kay manao sintomahery ty fa na ny mpitandro filaminantsika koa ka manao sintomahery. Ary zay hitan'le jiolahy hoe reto mpitandro filaminana reto manao sintomahery dia ahoana koa moa zareo tsy hanao sintomahery. Ry mpitandro filaminana io okare ny fihetsika ataonareo mba hanajan'olona n'ity firenentsika ity fa indraindray no ny ataonareo mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana misy eto amin'ity firenentsika ity. Itenenako an'izany raha ohatra ka hoe tamin'ny 13 Mai zao ohatra tsisy olona nao hetsika ny teny amin'ny Magro fa feno mpitandro filaminana nefa tsy fandriam-pahalemana eraky ny tanàna firy ny olo maty voatafika aiza ny mpitandro filaminana. Ary raha voatsona mpitandro filaminana nay tsy manana moyen nay tsy manana fitaovana hoentina fa rehefa tonga amin'ny hetsika politika manana moyen koa. Raha ohatran'izay foana le izy zany dia ho fenona hetsika politika manerana ny Madagasikara mba hiasan'ny mpitandro filaminana antsika raha ny mpanao politika raha politika no ampiasana azy dia andao ary tsy mampaninona ane zany fa ho ataontsika koa zany hoe anaovantsika hetsika politika ny firenena ray manontolo dia mba azotsika mba azon'ny vahoaka miaina amin'ny fandriam-pahalemana. Resantsika teo moa hoe sakanana ny mpanohitra pasteur fa etsy andaniny any filoham-pirenena dia manamafy ny fitetezam-paritra. Io fitetezam-paritra io moa efa hatramin'ny nahalany azy no efa ataony foana dia amin'ny 3 jona ho avy zao zany zao dia ho an'ny maro atsetra indray izy. Miteraka resabe ao anatin'ny tambajora tserasera ilay afisy izay ahitana ny sarin'ny filoham-pirenena fa indrindra ahitana hoe isy tombola mo zany zay hosariana amin'io andro n'io 3 jona zay anatanterahana n'io hetsika io. Midika iny zany zao ho anao manokana pasteur. Azafady nareo any tokantrano raha aminay aho satria ianao ihany teny fa hoe matoky tena dia avy eo indray ianao miteny hoe misy tombola dia tsy ahoana moa tsy ampy an'izany reo olona. Isaky mamory vahoaka dia artiste tsy haiko na fa tsy mahomby ve ny artiste dia nampiana bisikileta, nampiana ny moto, nampiana ny 4x4 dia zao indray nampiana nyreto convention an'le mpampianatra reto. Tsy maintsy misy zavatra foana zany atao mba hisarihana olona. Ity le izy tsy misena maso tsony fa tena fisarihana tanteraka no atao.
tena efa fisariana na fempenina foana le izy tao anatin'le zavatra resako zany fa tsy hita ny anafena anazy de hoe zareo hoe tao raha agnatana fisariana mihitsy no atao hoe de anao fisariana zany ny filoham-pirenena satria raha amory olona de tsisy akoatrin'izay hoe misy zavatra zany amorina olona fa tsy hoe volontén'ireo olona reo no tonga eo ka na inona ho ataonareo teneniko zany amin'ny fifidianana rendez-vous tsy orange ny fon'olo reo tsy orange meo voly izy fa hoaniny zany hoalainy zany meo akanjo izy fa hitafiny zany fa ny ao anatin'ny fony ho ambarana anao amin'ny fotoana io ary ho fantatrao zany ho hainao zany hoe kaizao ny gasy zany ho aseho ny gasy aminao ny mahagasy azy amin'ny fotoanany fifidianana eo tsika mahita azy zay le tenenana hoe alefaso le fifidianana ranga aza matahotra fifidianana fa zany mampanao politika atsika misedrany zany vona nisedra zay zay rehetra ataonareo vona isedra zay atava madio mangarahara ketsika rehetra de ho hitatsika ny vokany ka na inona filaza ary la ohatra ka misy pesam-panjakana ne raha vao tsy manaiky ampitafina orange ampitafina hoy de anaovana atsy na esorina na anaovana ohatranareo alao tsy tady olona hafa ataoko témoin zany eo fa ohatranareo eo amin'ny commune eo satria tsy manaiky nareo de hatramin'ny na ny tokony andamin'ny tenareo tsy homena ny zoanareo tsy homena satria tsy manaiky fa izay tsy midika hoe rehefa tsy manaiky zany reo de vadika orange ny fonareo tsy mino an'izany hoe fony clément zao de orange na ny fony lili zao de orange tsy mino an'izany ohatran'izany ny ao anatin'ny sain'olona rehetrarehetra reo ao de ohatran'izany tokoa hoe avelao tonga le fifidianana eo le vahoaka ampiseho ny mamalagasy azy de fantany hoe iza no fidiny fa mila manova ary mangetaheta fiovana ny malagasy avelao omeo azy ny fahefana hoentiny manova ny ty fireneny ty izy manana safidiny zay olo teny apetraky hijanona am'izay resaka politika izay hatransika pasteur ianao manokana filoha lefitry ny RMDM fa omalina nakoako be manerana tambajotra rehetra ny fanadiadiana izay natao tamin'ny filohan'ny RMDM diaspora Ramatoa Fanirisoa vo teo ihany koa i Marco Randrianisa tany Frantsa tany nambaran'izy ireo moa fa fitoriana nataon'ny fitondrana rajoelina no antony nisy ny vidéo efa navoakany amin'ny hoe taorian'ny fanadiadiana de navotsitra izy ireo fa hoanareo manokana ahoana nandraisan'ny RMDM ny zava-nisy omaly io te eritreritra ny fitondram-panjakana fa hoe zay tsy mitovy hevitra aminay de ho gadrainay zay zany sary tiany avoaka hoe fampitahorana fanaovana tsindry an'le tsy mitovy hevitra fa na izany na tsy zany efa ny safidy anao politika zahay zakanay io tsindry ataovy fa zaka io Fanirisoa de niteny izy hoe tsy ohatrany any Madagasikara anio izy ny aty ivelany ka anaovanareo zay tianareo atao fa tany misy lalàna jereo ny any olona afaka mireharezy hoe tany misy lalàna ny lalàna no mamaritra ny zavatra rehetra zay atao afaka mitory ianao fa tsy voatery hoe raha mitory ianao de manana ny rariny zany moko ny eto Madagasikara zay mitory manana ny rariny na zay akaikikaiky zay manana fa tsy misy an'izany ho izy fa ampalatsona ry zareo samborina ry zareo ary marina zany fa ny eritreritra ny mpitondra fanjakana fa hoe ny fanamborana an'ireny olona reny de midika fanagadrana azy afaka ihany izy omaly de tsy haiko hoe tombo roa mpitondra fanjakana ve ny nanao an'izany sa enatra ho azy anjaran'ry zareo mamaly an'izany fa iny Fanirisoa afaka ny rehareha fa tany misy lalàna fa tsy mitovy amin'ny eto Madagasikara ny lalàna misy any ivelany ka maninona re raha akatahaka ihany tsy mba ny tsara ve ny tokony aleta raha akatahaka ihany fanaran-dalàna atsika ina ny tokony ho alaitsika tahaka tsy mba ny tsara ve ny tokony alaitsika tahaka amin'ny fanaran-dalàna tahaka an'izany ohatra iray moa iny raisiny lilira faralany kasika nitrangana azo ny Fanirisoa Erinay sy Marco Randrianisa iny fa ny zavatra hita kosa pasteur tao anatin'ny efa taona sy tapany de ity fitondrana rajoely ity sy ireo mpiaradia aminy
de tena kinga tokoa am'ty resaka fitoritoriana olona sy ireo zay tsy mitovitovy hevitra amin'izy ireo a na koa ho an'ireo zay heveriny fa manelingilina azy rehefa tsy mitory indray izy a de zavatra hita de esorina amin'ny toerana indray a reo rehetra izay mba mamoaka ny zava-misy marina any anatiny ireny sampandrara sy direction maro samihafa ministera maro samihafa ireny miaran'izany zao farany teo ny tale général ny ONE a ahoana kosa indray ny hevitra ao momba izay fomba fitantanan'ny fitondrana TGV mapara izay alohan'ny amaliko azay ty hampahery anao manokana ao Clémence Lili satria nareo anisan'ny hiaran'le fitoriana tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo tsy inefatra Andriamanitro inona ary ty ataotsika eto amin'ny tanàna ty fa na izany na tsy izany te ampiseho ve ny fitondram-panjakana fa matanjaka izy ka mampiatra ny heriny sy ny fahefana amin'ny olona tsy mitovy hevitra zay ve ny tianao ambara satria le ny teneny de zay tenenao zany any ka tsy fahotana mahafaty fa resaka teknika no nambarany ho tombotsoany rehetra resaka environnement zany tokony fiainantsika rehetra zany tontolo iainantsika izany tokony ho saro-piaro am'zany tsy mpitondra fanjakana ve ny tokony saro-piaro am'zany tontolo iainana zany gaga ianao fa ny mpitondra fanjakana amindray tsy saro-piaro am'zany fo esoriny ianao Andriamanitro ampio ty firenenay ty raha ny tontolo iainanay raha ny zavatra tena mahasaro-pady an'ity fireneny ty no anaovana zavatra tahaka an'izany sy haitsika na ho izy nareo hoe mifandraika am'ilay tsindry atao amin'ny mpiasam-panjakana ampitafiana an'ilay volomboasary ve izany rehetrarehetra izany za tsy te hiditra am'izany loatra fa te hiditra hoe miantso ny mpitondra fanjakana rehetra eto a Madagasikara aho ka lafiny teknika no nametrahana anareo mba aoka re tsy hivarom-panahy ianareo amin'ity fireneny ty aoka tsy hivarom-panahy tsy mampaninana esoriny olona mpiasam-panjakana foana anareo na iza manaisotra anareo na iza manaisotra anareo fa ao ny marina ho tazominareo aoka ny marina ho tazominareo be loatra zavatra tsy mety eto amin'ity firenentsika ty ka miantso ny mpitondra fanjakana rehetra ny indrindrandrindra fa ianareo zay nanao fianianana fa hanompo an'ity tanindrazana ity manaova ny marina vadika lafim-baovao avy sika pasteur iresaka kely mahakasika ny jirama fa de tena rarabe izy ty am'izao fotoana tena tsisy zay tsy mikaikaika androany zao de anisany nahatara ny fanomana ny fandaharana zany resaka fahatapahan-jiro zany a misy miteny mihitsy am'izao hoe mandidina ny ora efatra mielanelana eo ny fahatapahan-jiro ny filoha rajoelina nampanantena fa raha izy no lany eo a de ho ampiakarina 400 mégawatt ny famokarana herinaratra efatra taona mahery aty aoriantsika izao tsy foana vao maika aza mihamafy ny délestage farany teo nisy nikaikaika teny amin'ny 17 hektara teny hoe tapaka ny jiro de pobasy tsy pobasy tany ivelany tany a mbola misy antenaina ve zao fitondran'izao am'izao herinandro ataoko hoe herinandro maromaro tsy hifarana ny fempitom-piasan'izao pasteur ny fanantenana amin'ity fitondram-panjakana ty aloha de kaleta irery no manana fanantenana aminy fa ny ankabatrony ankomarony gasy paray tanindrazana araka tenenao zany tsy misy fanantenana amin'ity fitondram-panjakana ty iarahantsika mahita fa nanka 100 mégawatt zany lazany zany moa nandeha aiza nankany amin'ny kaleta amin'ny kaleta daholo ane zany le 400 mégawatt fa tsy tonga amin'le vahoaka malagasy karary ny kaleta raha hitenany zany hoe tsy maintsy lany satria izy nahazo tombotsoa amin'ny ity fitondram-panjakana ty fa ny vahoaka malagasy tsy mahitaka an'izany fa délestage no hitany betsaka le zavatra iainan'le malagasy betsaka loatra délestage ty a lazainy jirama tsy haiko na marina resan'ny jirama na tsy marina resan'ny jirama tsy haitsony miresaka ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta fa misy ny vola miresaka prime ministre lehibe ny gouvernemanta fa
ananany compagnie pétrolier volany fanjakana miresaka ry zareo fa tsy misy ny soliky. Inona ny tena marina am'le délestage? Fanjakana misy vola, délestage nefa resaka solika, de tsy haiko na misy ifandraisana am'le zavatra nyresako teo iny zany hoe zay ve ny tsy anomezana solika anareo mba haminona an'le any amin'ny jirama le izy, karaha izay le izy de mba mandefera re nareo vao tombotsy ny firenetsika zany zay le solika tokony ho anareo nalefa any amy jirama fatavy mazava hoe ny soliky ny tokony ho anareo lili nalefa any amy jirama ty ny faktirany. Mino fa tsy ho sarotina am'zany nareo raha ohatra ka ho tombotso an'le firenena le izy. Fa maninona moa ny anareo ihany ny tokony alefa any ary? Raha ohatra ka izay le izy hoe halefa makany amy jirama mba hanentsemana an'le délestage hanatrarana le 400 mégawatt. Ka tsy maintsy ny anareo ihany ve ny tokony alefa? Fa aizany any gouvernement, aizany any solombavambahoaka, aizany any sénat, aizany an'ireo DG rehetrarehetra reo, maintso aloha tsy alefa any mba hanana ny jirama soliky, mba hiadana an'lay vahoaka malagasy mba tsy hisin'lay délestage. Ilia malagasy ane zao ka tsy any amponja fa ho anaty tranomaizina. Tsy anamponja ny malagasy fa ho anaty tranomaizina. Ny zavatra ilain'ny olona mitady fahazavana, iza ny anome fahazavana an'ity fireneny ty, iza ny anome fahazavana an'ity malagasy ty. Te anome toky anareo a ry vahoaka malagasy sy ny firenena ray manontolo mitsangana miazava fa efa tonga ny fahazavanao, efa tsy ahitana fahazavana ty raha ity fitondram-panjakana ty tsy ahitanao hazavana ary tsy ampazava ny fiainanao mihitsy na oviana na oviana. Efa io fahamazinana io nomeny anao. Raha afaka misafidy ianao hoe mitady maizina ianao, io izy. Raha hitady mazava ianao, anjaranao zay. Io erahantsika malala tokoa moa zany ny zava-misy mikasika ny olona ny herinaratra fa etsy andanin'izay nefa ny fitondram-panjakana pastera de mbola andalam-panatanterahana fampidiran-jiro mora. Voalaza fa 200 roa etsy azafady ireo branchement izay hoenjehana zany. Araka nefa ndresantsika teo nefa hoe herinandro maromaro izy namana lili teo dia tsy maintsy andao ny fitondrana zany izao mpitondra ankehitriny izao. Andriamantoa lefiny RMDM lojika sy mitombona ve zany zavatra zany? Ye, lojika sy mitombona zany ko. Izy mieritreritra fa hoe azo mora koa ny gasy de omena mora, tany mora. Branchement mora. Branchement mora ka everiny fa ho moramora koa ny gasy. Raiso moramora daholo ny rehetra re olona ry vahoaka malagasy satria mora ny zavatra ataony, raiso moramora fa ny valiny io tsy ho moramora. Ny zavatra rehetrarehetra ny mora daholo fa tsika mahita fa ny fiainantsika io tsy mora ary ny valiny io koa tsy ho mora. Anytsika mamaly azy, mbola tsy androany fa anytsika mamaly azy. Reo moramora rehetra reo de anytsika mamaly azy. Fa androany raha misy an'zany ry Clément, raisiny zany, lôzika zany, engany zany mba hitombo fa tsy zay fotsiny. Tsy tokony ho zay fotsiny fa ampitomboy atavy be debe zavatra fa mora ve? Ampitomboy mba hanana daholo branchement mora ny santokatrano misy eto Madagasikara. Miresaka an'izay ianao pastera hoe ampitomboy sy ny sisa fa be dia be koa zao ny lasa manana iaho hoe reny fanonovana tolotra mora sy ny teo zao farany teo tany Ambohidratrimo nisy hoe fanomezana tany maimaim-poana ho an'ny vahoaka sy ny sisa de entina hanangonana karapanondro ho amin'ny fiatrehana tsy ho ela ny ty resaka fifidianana ity be dia be ho iaho teo ny aia ataontsika conditionnel na zavatra resantsika eto mikasika an'izay manahoana ny mety fahitanao an'izay pastera? Ye, io tena hitodianay amin'ny ministère ny intérieur hoe ianareo nanota karatra de mba iangavianay hoe firy ny karatra natontanareo, ataovy mazava na ianareo koa ao amin'ny ministère ny fitsarana nanao jugement supplétif
firy ny vita ary taizany toerana nanaovana azy satria tsika hiatrika fifidianana madio mangarahara no ilaitsika atao mazava eto satria hitatsika fa be deabe ny karapanondro mandehabe zao a mandehabe le karapanondro tsy misy maharatsy an'izany omeo karapanondro daholo ny olona zay tokony homena karapanondro tsy misy maharatsy an'izany aorony daholo de ataovy lista daholo de ataovy recensement tsy misy maharatsy aza ataovy fa nareo mieritreritra fa ireny no andehananareo anovana fifidianana de ireny no ho hitatsika eo tsika hoa efa vonina anao fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra tsy misy olo anaiky zavatra tsy madio eto na teboka fotsiny ary maloto de ho hitatsika eo fa ataovinareo satria nareo mbola eo amin'ny toerana de nareo na omeny lalàna hikarakara zany ataovy madio tsisy maharatsy ny fanomezana karatra fa ataovy mazava hoe karatra nataonay reto ny numéro de série tamin'ny fokotany zao na commune zao na district zao fa raha numéro de série ato no numéro de série any koa azafady fa tsy mety zany a ataovy mazava le izy tsy misy maharatsy an'le zavatra atao raha ohatra ka atao ampahamarina fa ataovy mazava ny zavatra tokony atao ho an'ity tanindrazantsika ity miresaka moa ianareo mianadaty eo mahakasika an'le moramora be deabe misy teny frantsay fanaon'ny olona zay any nous sommes au pays de moramora fa ty zavatra resako manaraka ity tsy moramora fa mafimafy satria naoraka be teny amin'ny tambazotra faraparan'ny teo ihany koa resaka trangam-piarahamonina izy ity de nivoaka teny amin'ny tambazotra teny tsy inona moa zany fa le fahaverezan'ny solosaina sy ny finday ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ny vonon'olona ihany koa zay nataony miaramila teny amin'ny faritra Avaradoha iny nisy ihany koa nataon'ny polisy tany Sambava de samy ahitana taratra ny endrik'ilay tsy fandriampahalemana avokoa moa zany ary hita mihitsy hoe ny antana tohatra rehetra voakasika ilay resaka tsy fandriampahalemana tena iainany rehetrarehetra iainany vahoaka ihany koa zany zavatra any inona ny faneho-kevitra pasteur azonao entina mikasika an'izay resaka hoe tsy fandriampahalemana miseho amin'ny endriny maro eto Madagasikara zay ny tsy fandriampahalemana de loza ary rehefa misesisesy ny loza satria mikaikaiky loatra ane le vahoaka malagasy am'ty loza manerana ny firenentsika ty fa za te hisitina ny sainy rehetra leo entiko ao anatin'ilay baiboly ny faneho-kevitro mikasika ny tantarany zanak'Israely sy Egyptiana tao amin'ny faninanjakan'ny Farao nitenenan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra fa mangidy amin'ny loatra tena mangidy loatra tsy zakany ny fampijaliana sy ny fampahoriana nahanjo azy tady vahaolana izy tady bontsy izy tsotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe mandehana makany amin'ny Farao de teneno aminy hoe anompo zay teny tsotra zay valy teniny fa Farao tamin'izany hoe iza moa Jehova no hekeko ny teniny ohatran'izany iny atao mpitona fanjakana antsika hoe iza moa nareo no hekeko ny teninareo zaho ny tompony fahefana zay tiako atao eto io hay nalefa fanondroany nasy ny fampitandremana folo loza voalohany tsy nahakasika mpitondra fa ny vahoaka loza faharoa tsy nahakasika mbo tsy tonga tany ampitondra fa loza fananomboka fahavalo fahasivy vo niakatra teo amin'ny fitondrana loza fahafolo tao amin'ny Farao farany ka iandry an'izany ve nareo ifany amin'ny institution chef d'institution io ny any vahoaka fa be loatra ny ainany fa nareo vo anomboka hoy aho todio Andriamanitra tsy misy vahaolana ho an'ity tsy fandriampahalemana eto ty afa-tsy ny filaminana iah ndao re atao zay ampisy fitoniana hito amitsika mba hiainan'ny vahoaka na ny ambanivohitra na ny andrenivohitra ampilamina ny fiainatsika rehefa misy ny fitoniana
Hitatsika moa fa nitineniko teo hoe rehefa etsika politika ley izy de be de be ny mpitano filaminana fa rehefa zavatra ohatran'izay aiza le izy tsy haitsika koa monko na cinéma le izy na tena izy fa ny tena izy koa azo avadiky cinéma de tsy haitsony. Efa lasa de lasa ny fotoana pasteur Edouard Tsaramea fanontaniana farany a tianay ho azo ny hevitra ao mahakasika an'ity resaka fanomanana ny lalao nosina ny jeu des îles de l'océan Indien ity a izay sisihan'ny fitondrana mafy atao eto Madagasikara na de eo aza ireo tsy fahatombanana samihafa izay efa nanaovany ireo teratany malagasy sy délégationna vahiny fanamariana na mikasika ny hira fanevy zany na koa mikasika an'ireo taranja-panatanjahantena izay nisy noesorona ihany koa. Ahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra? Voalohany aloha zany la sportif de nataranja inona ma sportif ahy marary ohatra hoe nitaranja tiako atao foananao ao anatin'ny lalao anankiray ama sportif ahy zany le tenenako zany ohatra hoe zaho zany tia taekwondo de foananao zany zay de hanana fifaliana avy ao am'le jeu des îles de tsy ho faly zany le ankizy am'izay fa zahay kosa aloha de teteny hoe sy ho mangarahara foana eto am'ty firenena ity fa lasa fahafahambaraka raha ny firenena ny afabaraka de tsika rehetra no afabaraka fa mba hazo atsika maneho hevitra tokony hiteny mazava zany ny fitondram-panjakana hoe ino no antony nandraisantsika ny le jeu des îles nefa tsika tsy voaomana inona ny antony nanafoanana an'ireo raha ohatra ka satria tsy vo tamy teny itsika nandray jeu des îles tamy 2007 tsika zao nandray jeu des îles fa nakaiza zany le fotodrafitrasa tam'izany fotoana zany tsy nisy taranjana nifoanana tam'izany fa niraisitsika ary nahazotsika ny gagneny malagasy tam'izany fa aiza ny fotodrafitrasatsika tam'izany no ravaina tamy 2009 ve de iza nitondra tamy 2009 tsy nahaina niomana tam'izany sa tateraka rahabaky teny hoe zahay tsy mpanangana fa mpandrava de ravanareo hatamy filalaovany akizy tanoratsika pitehanareo ka tsy avela hilalao ry zareo any am'ny fifidianana ny valiny ho an'ny olona rehetrarehetra zay tokony hilalao tsy milalao reo de any am'ny fifidianana ny valiny moramora izy agny. Kasitrahana feno ianao pasteur nanaiky ho vahiny tamin'ity alina ity zay moa no mampiavaka azy hoe entitra de entitra mifaneho-kevitra fa miaro tsikitsiky ny an-dalana eny ihany ary de variana tokoa izay mirahavavy mihaino an'izany ianareo heverinay fa tena anisany miara-nianoka an'izany taminay na izany aza tsy engarana ianao fa toy ny fanao amin'ny vahiny rehetra de andao amianay iray minitra mety misy hafatra farany mafonja tiana apetraka ve amin'ny tinana an'izay rehetra voaresakitsika teto androany. Ny hafatra de manao antsoavo ny RMDM rehetra manerana ny izao tontolo izao mba hiray feo, hiray saina, hiray hevitra satria hitatsika nataon'ny mpitondra fanjakana ny fanirisoa any ivelany mety ho ataony atsika koa eto Madagasikara zavatra tahaka amin'ireny ka izay no iantsoko firaisankina antsika rehetra ary makahery any ramatoa fanirisoa ny RMDM eto Madagasikara amin'izay zavatra nahazo azy miombon-kevitra, miombon-tsaina raha isaina aminao izahay ary raha mandresy ianao mandresy zahay, raha resy ianao de resy zahay fa aza matahotra fa zahay manao zay azonay atao eto an-tanindrazana. Ny faharoa miantso ny mpanao politika rehetra mba hitodiky hiray fotsika ny amin'ny anatanterantsika fifidianana amin'ity taona ity zay voafaritry ny lalam-pandrenana satria tsika no andry iankina n'ity firenena ity amin'ny zany fifidianana zany ny vahoaka ny tompo safidy fa tsika ny mpilalao eny ambony kianja amin'ny fanaovana politika koa miantso atsika rehetra mba hitovy hevitra ampitovy hevitra mikasika ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Miantso anareo vahoaka malagasy mpiray tandrazana amiko marina fa tsy mandry fahalemana ny tany, marina fa sahirantsika miakatra ny vidim-piainana, marina fa tapaka isan'andro ny jirotsika
marina fa betsaka ireo zavatra fahoriana mianjady amintsika tsiraray avy fa ny teniko de mazava ho atsika mpiray tanindrazana amiko hoe aza mivarotra ny fanahinao amin'ny ratsy fa avelao Andriamanitra hiasa ao anatin'ny fonao. Saotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, saotra nareo mirahavavy koa nanasa. Foy ary mazava izay teny farany nentin'ny pasteur Edouard Tsarame izay filohelefitry ny RMDM tamintsika nentina namaranana n'izay resadresaka nandritry ny ora iray manodididina ny ora iray. Ny raha tsika tato anatin'ity fandarana ity izay na manalilira faralahy ankasitrahana foana isika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS omeko an'ny leliny teny farany amaranana ny fandarantsika. Tsy hainy tsy saotra manokana ny faly. Mahafinaritra mampiasa an'ilay fiteny malagasy hoe nitotona fotsy nandrona masaka fa raha tsy teo izy tsy tanteraka izao fandarana izao dia izy no mikirakira ny lafin'ny teknika rehetra. Tsy adiso any anokompan-tanana kely anareo namako maromaro tafaraka kisendrasendra tao amin'ilay trano fisakafoana anankiray teny Mahamasina teny mankasitraka fa tena voaraina mirahavavy ny fampahirezana avy aminareo ny amin'ny fanarahanareo ny fandarana sy ny hery omenareo anay dia isaorana be dia be izany ianareo mpanaraka ny tokantrano ankasitrahana tsirairay avy ary dia antenainay fa eo ny tondray isika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny anio toy izao. Veloma tompoko.